Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana fatimapolo tsika androany mety ho diso fanantenana tokoa isika raha no ireto antony reto no manosika atsika ande anambady. Timoty voalohany toko faefatra andininy fatelo izay mandrara tsy anambady ary mampifady anina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisina amin'ny fisaorana. Mety handiso fanantenana atsika tokoa raha toka noho ny lalàna misy eny anivon'ny fiangonana no manesika antsika na manosika antsika ande anambady na tsia. Timoty voalohany toko fahenina andininy fafito amby folo. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na tokony harena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba ifaliantsika. Mety ho diso fanantenana ihany koa isika raha toka noho ny vola sy ny harena no antony manesika antsika ande anambady. Kortiana voalohany toko fahatelo amby folo andininy voalohany. Na dia miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manam-pitiavana dia tonga varahana maneno sikim-pantsona mikarantsana. Mety ho diso fanantenana ihany koa isika raha toka miankina ny amin'ny fahafenon'ny fanamasina na ny amin'ny fahafenoko fanamasina no manesika antsika ande anambady. Kortiana voalohany toko fahatelo amby folo andininy faharoa. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsintsinona ihany. Mety ho diso fanantenana ihany koa isika raha toka noho ny antony ara-paminaniana no mahatonga atsika ande anambady na tsia. Kortiana voalohany toko fahatelo amby folo andininy fatelo. Ary na dia omeko an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahy akory izany. Mety ho diso fanantenana tokoa isika raha toka noho ny fahatsorany no mahatonga atsika ande anambady azy. Kortiana faharoa toko fahasivy andininy fahafito. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay iny fony avy tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mety ho diso fanantenana tokoa isika raha toka noho ny faneriteren'ny ray aman-dreny na noho ny faneriteren'ny olona hafa no mahatonga atsika ande iroso amin'ny fanambadiana. Oapolana toko faharaiky amby telopolo andininy fatelo. Fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina. Mety ho diso fanantenana tokoa isika raha toka noho ny amanjany na noho ny hatsaran-tarehany no manesika atsika ande anambady azy. Oapolana toko fahaefatra amby folo andininy faharoa amby folo. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Mety ho diso fanantenana ihany koa isika raha toka ny fanambadiana no any lalana iverintsika fa amany olantsika rehetra. Toriteny toko fahatelo andininy voalohany. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny masoandro. Mety ho diso fanantenana tokoa isika raha toka noho ny taonantsika no manesika antsika ande anambady. Eny ary raha mandiso fanantenana atsika avokoa izany rehetrarehetra izany amin'ity resaka fanambadiana ity, inona ary izay zavatra tsy mba andiso fanantenana antsika raha toka ity zavatra ity no manesika antsika mba ande anambady dia tsy mba ho diso fanantenana mihitsy isika. Kortiana voalohany toko fahatelo amby folo andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihepohepo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otrompo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia ho levina na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra
na ny fahalalana de ho foana. Raha toka ny fitiavana no manesika antsika amde anambady de tadio tsara ary fa izay ihany no hany tsy mba andiso fanantenana atsika satria Koritianina voalohany toko 7:7 ny fitiavana no lehibe indrindra am'ireo zavatra no tanisaina rehetra ireo. Ametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy arota in'Andriamanitra veloma tompoko.